miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo afaka ny tain'Andriamanitra manokana mahatratra ty alahady fa 7 ny volana aprily ity. Anio dia alahady voalohany manaraka ny Paska koa amin'ny fampiarahapitsika ary misaotra anao indrindra mamparoso ny Tompo sy ny filazantsara any amin'ny tokantranonao tsirairay avy any. Manasanao ary havana andeha isika rehetra iomana hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao. Omaniny ny Salamo 3:30. Ny fanekemponoana laharana 2. Salamo 3:30 sy ny fanekemponoana laharana 2 ary ny hira 5:30 kosa ao aorianan'izany salamo izany. Riavako malala amin'ny Tompo, mampitombona amin'ny mandrakarivan'ny ny fahasoavan'ny mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ilay mpanavitra antsika. Amen. Riavako iarahan'ny voninahitra ny Tompo isika iaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe Alleluia. Mideray ianareo mpanompon'i Jehova. Mideray ny anaran'i Jehova. Isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny. Moderana ny anaran'i Jehova. Avy ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka an'i Jehova Andriamantsika, izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary mananatra ny mahantra ho afaka amin'ny zezika, mba metraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olona, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renjaza amin'ny faly. Alleluia. Amen. Dia raha tsika manao ry havana ny hira 5:30, entintsika manome voninahitra ny Tompontsika. Dia iombona amin'ny vavaka fiderana sy fisaorana isika riavako, mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay mpanavitra sy misolelika anay teo ambony hazo fijaliana, noho ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahampaterahanay. Eny midera sy manome voninahitra anao izay Tompo, fa noho izany fitiavanao mahagaga loatra izany no mbola mahatoy izao anay.
eny tompo ataonay ao namony tsy fisotranao fa na io raha zay mety tsy fahafahana nivoaka ny trano ny amin'izao valana entina Covid-19 izao dia misotranao mandrakarivo zay satria mbola manome fotoana ianao azahoana miara mivavaka miara manome voninahitra anao any amin'ny isa-tokantrano misy anay tsirairay avy any misaotra indrindra tompo fa eo anatrehan'izany fitiavanao zany koa tompo dia tsaronay ny fahotanay tsaronay ny fahalemenay tsaronay ny tsy fahataterahanay na ny tsy fahataterahanay ny sitraponao zany na izay mety nanomezanay alaherin'ny hafa indrindra ihany koa na ny fanahininay na ny tsy fanahininay izay rehetra fahalemena sy fahotana vitanay tompo dia hifonanay aminao ankehitriny mangataka ny fanahinao indrindra Jesosy anadio anay amin'ny tsy fahataterahanay rehetra eny mangataka ny fanahinao tompo mba hiasa mahery anatinay ka izao fanompoam-pivavahana izao anie sady ho fanomezanay voninahitra anao no fotoana ihany koa mbola azahoanay mijoro vavolombelonao fa Andriamanitra mamindra fo sy Andriamanitra mamela heloka avokoa ianao ko amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay mametrahanay feno izao fiaraha-mivavaka izao ary tsy ny fiaraha-mivavaka ihany fa ny fiainana manontolo dia amin'ny anaranao Jesosy ilay famato anay tompony azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matombo famonjenanay amen. Anisan'ny fotoana sarobidy tokoa moa ry havana ao anatin'ny fiarahantsika mivavaka ny fotoana izay andranisantsika ny famakiana ny soratra masina sy ny fianonany afatry ny tompo dia lesika ry havako hanomana amin'ny fosin'ny fanahintsika amin'izany ka ny hira faha-efatra ao amin'ny firana fanampiny indininy voalohany sy ny fahatelo ny rahantsika mideran'ny tompo aorianan'izay dia isy vavaka ary Ramatoa Ramosy Arsoa no hamaky ny tenin'Andriamanitra amintsika aorianan'izay kosa dia ny hira 420 no hiderahantsika ny tompo ialohan'ny tsianantsika ny afatr'Andriamanitra amin'izao anio izao. Hivavaka isika. Tsy mitsahatra ny misaotra anao izay Jesosy, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Fa nafonao misaro-pitirira dia niainao mba ho famonjenanay. Ary tsy vitan'izany Tompo fa isan'andro san'andro ianao dia misahirana aminay, mikarakara, mamelona anay indrindra amin'ny alalan'ny teninao.
tonga amin'izany ora sarobidy zany ary izay tompo ankehitriny. Dia ny azahoanay mamaky mandre ny teninao izay ho vakiana sy ho torena aminay ny fanahy masina tompo. Izay efa miasa any amin'isa tokantrano, miasa aminay tsirairay avy ny ianao razava ny fonay na ny hamaky ny teninao sy hitondra ny hafatrao, fa indrindra ho anay izay mihaino izany. Ny fanahinao no hanomana ny fosin'ny fanahinay ka ahatonga tokoa ny teninao ho fiainana, ho fanazavana, ho fanantenana ho anay tsirairay avy. Dia mitenena ary tompo Jesosy araka ny fombanao fa mihaino izay vanompinao. Amen. Mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana ao amin'ny bokin'ny Daniel. Bokin'ny Daniel toko faharoa folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Bokin'ny Daniel toko faharoa folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatramin'ny nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha. Ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ao amin'ny henatra sy ny lanitra mandrakizay. Ary izay elo dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Filazantsara araka ny Luka toko fahaefatra amby roapolo andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Filazantsara araka ny Luka toko fahaefatra amby roapolo andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anara ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany ndraiky ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Ry rahalahy, aoka mba hilaza aminareo marimarina ny an'i Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiandrianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Koa raha nahita raha teo izy, dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nahafoy amin'ny fiainan-tsita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany rehetra izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nikasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tenako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalona ho fitoeran-tongotrao. Ka aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
tenin'Andriamanitra ifampahaizantsika riavako anio araka ny vakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo atao amin'ny boky asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa ka ny andinin'ny 720 tapany voalohany sy ny andinin'ny 430 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ry rahalahy, aoko fantatra ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboana eo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Rahalahy, aoko fantatra ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy Tompo nomboana eo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Ry havako, izany tenin'Andriamanitra izany no afatr'Andriamanitra ifampahaizantsika amin'izao anio izao. Raha mandinika ny fiainantsika zanak'olombelona isika ry havako, indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra lalovantsika izao, dia ny zavatra tsapantsika dia izao: rehefa tojo zavatsarotra ny olona, na misy zavatra tsy ampoizina mitranga eo amin'ny fiainana, misy zavatra mahagaga miseho amin'ny tampoka loatra, dia zavatra mitranga amin'ny fiainana zanak'olombelona dia izao: na izy tsy maitsika eo amin'ny toerana izay misy azy, na izy tsy mahalopeo, indrindra mianahana izy, tsy hitany izay ataony. Fa tsy mba tahaka an'izany ry havana ny mpianatra Jesoa. Rehefa tojo zava-mahagaga izy, tojo zavatra tsy nampozina izy, tojo zavatra tampoka izy, ary isan'izany ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, isan'izany ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy ireo, zavatra mitranga dia izao: vao mainka ny mpianatra ny Tompo nahazo hery, vao mainka ny mpianatra ny Tompo sara, vao mainka ny mpianatra ny Tompo nitory tampahasahina ny filazantsara. Ary izany indrindra ry havana no anehoana ireo tany ren-danitra fa ilay Tompo dia efa nitsangana tamin'ny maty ary mijoro ho avolombelona izany izy. Ary izany indrindra no ataon'ny Petera sy ny namany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe: rahalahy, aoko fantatra ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboana eo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Efim-panahy roa ry havana no tian'ny Tompo mba ho varaintsika amin'izao anio izao. Ny voalohany dia izao manao hoe: ry-mpino, vavolombelon'ny fisanganan'ny Tompo miova. Ry-mpino, vavolombelon'ny fisanganan'ny Tompo miova. Raha mandinika tsara tsika ry havako ny fiainan'ireto mpianatra Jesosy reto, indrindra fa i Petera manokana, dia nahatsikaritsika fa nampisento ny fiainan'izy ireo. Na lasa nieritreritra ny fiainan'izy ireo, indrindra fa tamin'i Jesosy nijaly, nienjehina, notsaraina, nomboana teo ambony hazo fijaliana, nampisento ny fihetsika sy ny toe-pananasehon'izy ireo. Fa tsy izany anefa ry havana ny zavatra nitranga, fa rehefa tsangana tamin'ny maty ny Tompo, niseho tamin'izy ireo ny Tompo, indrindra rehefa nirotsaka ny fanahy masina, dia tena niova tokoa reto mpianatra Jesosy reto. Ilay natahotra fahiny dia tonga feno fahasahina. Ilay niafina teo aloha lasa samy seho vahoaka, miseho ankalamanjana. Ilay olona nianahana tsisy finoana teo aloha dia tonga lasa nanam-pinoana lehibe, ka sahy nijoro vavolombelona izany finoana nan'izany fa efa nitsangana tokoa ny Tompo. Raha ny marina ry havana dia izao: tena niova tokoa reto mpianatra ny Tompo reto. Ary mijery manokana isika ry havana ny amin'izay fomba fitenin'ny Petera reto sy ny apôstôly, dia hitanao tsara mihitsy izany fiovana izany teo amin'izy ireo. Fa ery amin'ny andinin'ny 420 dia ny filazany azy, dia rehefa manomboka nitoro teny Petera dia hoy izy hoe: ry Jiosy sy ny mponina reto Jerosalema. Dia mitoy izany ery amin'ny andinin'ny 220 dia hoy indray izy hoe: ry lehilahy Israely izay rehetra mihaino ahy. Fa eto amin'ny andinin'ny 720 ry havana dia asongadiny mazava tsara fa hoy izy indray hoe: ry rahalahy, tena nisy fiovana izany, na ny fomba fiteny, na ny fitoriteny izay nataon'ireto apôstôly reto, niala tamin'ny hoe ry lehilahy Jiosy, ry lehilahy Israely, ka tonga amin'ny fampiantsoana hoe rahalahy. Raha vao maheno an'izany fampiantsoana hoe rahalahy izany ianao dia ny ao an-tsainao dia mety fomba fiantson'ny fiangonana zandrana izany. Tsy ry havako, tsy izany loatra ny fanaovana rehefa mifampiantso hoe rahalahy, fa ny fampiantsoana hoe rahalahy dia anehoana fahavonona hifanakaiky, hifandray, maneho fankatiavana sy fiombonana lalina. Izany fampiantsoana izany, ary izany indrindra no ataon'ny Petera sy ny apôstôly reto. Ny atao hoe rahalahy koa dia izao, fampiantsoan'ny olona manana fantokina feno izany,
mahatoko ny zavatra lazaina sy nono tena mifanohitra mihitsy amin'ilay Petera sy ny apôstôly teo aloha izay tsy mahatoko izay ho lazaina indray ara nivadika amin'izay niteneniny fa eto kosa riavako rehefa tsangana ny tompo dia tena niova tokoa reto mpianatra Jesosy reto ary hatramin'ny fomba fiteny sy ny fitoro-tenin'izy ireo dia tena niova dia niova tokoa tena niova hatramin'ny fijohony ho vavolombelon'ny tompo Andriamanitra riavako malalao ny tompo eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany dia misy zava-dehibe tiany tompo mba ho voaraiko sy ho voarainao ihany koa ny tokantrano any isaorantsika ny tompo riavaka fa na dia eo ara ny tsy fahafahantsika mivoaka ny trano amin'izao confinement izao dia omeny tompo fotoana lehibe izaho sy ianao aza hotsika mamaky ny tenin'Andriamanitra mientoro-teny sy fampianarana maro eo anatrehan'ireny rehetrarehetra endriavana ny tanjon'Andriamanitra dia izao tian'Andriamanitra mba handiny teny izaho sy ianao tian'Andriamanitra mba handiny teny isika tsy ho variana fotsiny amin'ny zavatra mitranga sy mampitaintaina ny velany fa mba hifampoka kosa eo anatrehan'Andriamanitra sy ny teny handiny tenitsika manahoana tokoa ny fiainako sy ny fiainanao riavako talohan'izao confinement izao manahoana ny fiainako sy ny fiainanao ao anatin'izao confinement izao ary manahoana izay mety eritreretiko izao sy ianao aorianan'izao confinement izao riavako malalao ny tompo izao tenin'Andriamanitra izao dia mitaona antsika rehetra ihany koa mba hanao bilan ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra manahoana ny fifandraisanao amin'ny ao tokantranonao ao manahoana ny fifandraisanao amin'ny mpianakavy manahoana ny fifandraisanao amin'ny mpiara-monina amin'ny mpiara-mivavaka amin'ny mpiara-miasa tena fotoana tokoa izao riavako aza honao mandiny teny riavako malalao ny tompo tsaro fa miandratra zava-dehibe aminao ny tompo na ao anatin'izao fioboana hatrano izao fa indrindra rehefa hifarana izao mba fiainana manahoana ny eritreretinao ny tompo riavana dia miandratra fiovana lehibe aminao koa miandratra fiovana lehibe amintsika ny tompo riavako mba hananantsika fahasahiana tokoa mba hiala amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hananantsika fahasahiana iorina amin'ny finoana sy hanao tahaka ny apôstôly ihany koa mba hijoro vavolombelon'ny tompo na ny fomba fitenitsika sy ny fifandraisana amin'ny hafa izany na ny fomba fitorisika ny filazantsara izany na ny fomba fiasantsika any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny toeram-pianarana samy hafa ny riavako aotsika mba hiova tokoa ho amin'ny tsara hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary izay rehetra ataontsika na ny fitondran-teny na ny fomba fiasa indrindra fa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsaro fa ho voninahitran'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany tsaro riavako fa ny adalany tsy mety miova fa ny olo-kendry dia miova mandrakariva rehefa mahatsiaro ny tsy fahatanterahana izy ary izany raha teo ny teny milazantsika ny tarehy ratsy ny tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy ny fomba ratsy azo ovaina avokoa izany rehetra izany ary ny apôstôly Paoly riavana dia mbola manamafy antsika rehetrarehetra miantso antsika amin'izany fahasahiana iova izany izany indrindra ny voarakitra tao amin'ny bokin'ny Romanina toko 12 ka dia ny voalohany sy faharoa manao hoe ho amin'izany dia mangataka aminareo ary rahalahy ho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fampopana mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina hamantarana aloha ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no mary miandratra fiovana lehibe aminao riavana ny tompo entiany tompo mba hiova ho vaovao ho mendriky ny voninahiny ny fiainantsika indrindra ao anatin'izao confinement izao indrindra aorianan'izany fa ny afatra faharoa lehibe riavako tiany tompo ihany koa mba hivelomantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ao dia izao hoe ripino vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo entony tenin'ny fanantenana ripino vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo entony tenin'ny fanantenana indrindra ny fahinana amin'ny telopolo indrindra riavako no manambara izany tenin'ny fanantenana izany fa indrindra mantsy riavako ny apôstôly Petera rehefa tarihan'ny fanahin'ny tompo izy dia ho indrindra izy eto amin'ny andininy fahinana amin'ny telopolo manao hoe aoko ho fantatra ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboana eo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy riavako malalao amin'ny tompo ity andininy fahinana amin'ny telopolo ity no mamihy sy mamitina ny toriteny nataon'ny apôstôly taorian'ny firotsahany fanahy masina toriteny rehetra sy ny fampianarana izay nataony dia fiezin'izao andininy izao izay manao indrindra tenin'ny fanantenana teny mitondra
ho amin'ny fanantenana. Fantatra ory avana ny tena mara amin'izany hoe tenin'ny fanantenana izany voalohany dia izao manao hoe tsy miova Andriamanitra sy ny teny. N'inon'inona zavatra mitrango amin'ny fiainantsika. Ankirifirintsika izao ateraky ny fijanonana ao an-trano sy ny fitaintainana noho ny amin'ny afitsoko ny valanaretina Covid-19. Ankirifirintsika noho ny tsy ahafahantsika mahantanteraka ny zara fanompoana sy ny anjara asa sy andraikitra maro samihafa. Ankirifirintsika noho ny tsy fahampiana ny eo am-pelantanana tsy misy mahafantatra izay mbola hitranga ny amin'ny rapitso. Mitaintaintsika ao anatin'izany rehetra izany nefa tsara ho avako. Fa ny tenin'Andriamanitra n'inon'inona zavatra mitrango amin'ny fiainantsika dia marina mandrakarivo ary mitraika amin'ny fiainantsika. Ananio tsara ny famakiana ny boky ny Daniely ianao ry havako teo, sy ny famakiana ny filazantsara araka ny Lioka, ary mihaino koa ianao ny namakiana ny asan'ny apôstôly toko faharoa teo, dia mahatsiaro tokoa ianao fa tena mihatraika amin'ny zavatra amin'ny ainatsika amin'izao fotoana izao izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fity perikopy ity dia efa enim-bolana lasa izay efa mivolavolaina. Dikan'izany dia izao, ny tenin'Andriamanitra dia marina ary marina amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Sy ndian'ny apôstôly ry havako eto ao anatin'ny toriteny ny ampahany soatra masina ao amin'ny salamy 520 sy ny salamy 110 izay maneho indrindra ny amin'ny faminaniana ataon'i Davida, ny amin'izay andimby azy sy tena hipetraka amin'ny seza fiandihanana, izay tena hitondra ny fanapahana n'izao tontolo izao. Efa asehon'i Davida ao anatin'izany salamy izany fa i Jesosy Kristy io ambarany io, ilay Jesosy Kristy tompo, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Teny ny fanantenana ry havana, Andriamanitra tsy miova. Ny teniny tsy miova, fa marina aminao mandrakariva sy mandrakizay. Ry havako manalo mitombo. Teny ny fanantenana koa ny teny ataon'Andriamanitra satria asio fa izy ny tompon'ny teny farany. Na mafy sy mangiry firy ary ny mianjady amin'ny zanak'olombelona manerana an'izao tontolo izao, ny amin'ny valana retina izay mandrafitra izao tontolo izao. Na mafy tokoa ary ny ateraka izany, ary izay ankehitriny sy izay mbola ho amin'ny ho avy ary dia mbola mampanahy avokoa, dia tsy arofy fa tsy ny aretina koa ny tompon'ny teny farany. Fa Andriamanitra Jesosy Kristy no tompon'ny teny farany, fa izy nefa nitondra ny aretina rehetra, ny aretina faratapony teo ambony hazo fijaliana, dia ny fahotana izany. Efa resiny Jesosy izany, efa nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika. Matofian'ilay mpandresy hafa. Ilay mpandresy nefa miteny aminao hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana. Fa matofian'i Jesosy vezava fanaresy izao tontolo izao. Ry havako malalo amin'ny tompo. Ankino amin'ny Jesosy ny fiainanao. Fa ny aretina, ny tsy fisiana, tsy maintsy misy ny fiafarany ireny. Ary tsy ireny ny tompony teny farany amin'ny fiainantsika pino, fa Jesosy Kristy, ilay hatrizay ka ho mandrakizay no tompony teny farany amin'ny fiainantsika. Izy no mpandresy, ary izaho sy ianao koa raha mahatoky azy dia hivoaka mpandresy toa azy. Tsy amin'ny aretina ihany, tsy amin'ny fiainana tao tany ihany, fa hivoaka mandresy sika ka hiara-mandova ihany koa ny fanjakany lanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo. Izany Andriamanitra tompony teny farany izany no manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Izy no mandrindra ny zavatra rehetra, izy no mamelesehony ny zavatra rehetra, fa afaka manafoana ny koa ny zavatra rehetra. Izany ny Andriamanitra tompony teny farany ry havana. Koa tahaka ny nanaratany any Kristy no nanaratany azy ianao ihany koa. Satria izany raha teo namboaran'ny apôstôly eto. Asehony tsara fa ilay Jesosy Kristy izay no samborina, no tsaraina, no amavoina, no vonoina teo ambony hazo fijaliana, dia efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Efa nandresy. Ary asehon'Andriamanitra fa ilay natao tsinotsinona, ilay nenjehina, ilay nahetry no efa nasandratr'Andriamanitra ho misy mpanjaka. Ry havako malalo mitombo. N'inon'inona manjo anao. Matokian'Andriamanitra. N'inon'inona mampanahy anao. Matokian'i Kristy. Fa ho taon'Andriamanitra tahaka ny nanandratany an'i Kristy koa izaho sy ianao ny fiainantsika. Fa rehefa mitohy eo amin'ny tompo isika ary mimetraka ny adintsika eo amin'ny Jesosy isika dia ho asandratr'Andriamanitra ihany koa tahaka ny nanandratany ny zanany tokana ny fiainantsika tsirairay avy. Fa indrindra ny fiainam-panahintsika. Ko matokian'ny tompo Andriamanitsika ry havako. Ho anatin'izao confinement izao ry havako dia vaovao maro no mpisesika hitatsika. Misy ny vaovao tsara, misy ny vaovao ratsy. Misy ny vaovao tsara izao dia izao hoe tena manao ny asany tokoa ny mpitsabo, manao izay vitany izy ary mampisaotra an'Andriamanitra fa mahita vokatra amin'izany asany mpitsabo izany. Vaovao tsara ihany koa dia maro ny sitrana
manerana amin'izao tontolo izao, ary eto amintsika koa dia mba maro tahaka an'izany. Fa misy koa nefa ny vaovao mampisembo tahaka ny fahamaroan'ny maty manerana amin'izao tontolo izao, tahaka ny tsy fahampiana eo amin'ny fitsaboana sy amin'ny enti-manana maro samihafa hanampiana ny mpiarabelona vokatry ny fijanonana ao an-trano. Izany ny vaovao izay misy rehefa fa ho aso anao korevana. Vaovao toy inona no tianao mba hiainana? Ho zarana amin'ny ankonana ao, fa indrindra ao aorianan'izao confinement izao, vaovao toy inona no mba tianao hoentiny amin'izao tontolo izao? Sanatria ve ho vaovao ratsy ka ilaza amin'ny lafiny mihiba fotsiny ihany ny zava-misy ka zary ampatahotra ny olona? Dia anao tahaka ny apôstôly Petera sy ny apôstôly rehetra tsika riavana. Dia ho vaovao tsara no entsika, vaovao marifaly no entsika, endeo entsika ny teny ny fanantenana hoentina amin'ny ankonana, hoentina amin'ny fianakaviana, hoentina amin'ny mpiaramonina sy ny mpiaramiasa, ny mpiaramianatra, eny ny mpiarabelona manerana an'izao tontolo izao. Eto ny teny ny fanantenana izay nambaran'ny Tompo tamin'ny apôstôly rehetra manao hoe: rahalahy, aoko fantatry ny taranaka rehetra maromaro fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia fa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Dia mifanahin'Andriamanitra tokoa ny omba antsika mandrakarifa. Ka na inona na inona zavatra setra itsika sy tsy maintsy ho lalovantsika, ny Tompo ampiorina antsika amin'ny finoana, ampifankatia antsika, ary atonga antsika tokoa ho iraky ny Tompo, hitondra vaovao mahafaly, hitondra ny teny fanantenana manomboka ao tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eny manerana an'izao tontolo izao. Toy n'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahiny kosa ampahery anao mandrakarifa sy mandrakizay. Amen. Fen'izany tenin'Andriamanitra izany riavako, dia raha tsika manao ny hira fa 100 anehoantsika tokoa ny fankalazatsika n'Andriamanitra, ten'Andriamanitra Tompo sy Mpanjakatsika. Vavaka sika rehetra lavako. Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, indre ny fifalianay nandre ny teninao tamin'izao anio izao. Teninao mampahery, melombelona ny fanantenana ty anatinay, fa teninao koa miantso anay mba hiara-miasa aminao, ho iraka aho, ampahery ny mpiarabelona. Tompo tianay eo, rehetra izay maneho ny fahavomanay, hiala amin'ny tsy fatateranay ka ankatony teninao, iova tokoa na amin'ny fiteny na amin'ny fisainana,
federa amin'ny fiasa rehetra izay tompo aneho ny fahavonona iova amin'izay rehetra tsy fataterahana rehetra, na amin'ny fiainanay ato tokantrano zany, na ny fiainanay ao amin'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina. Ny fanahinao tompony irinay mba hiasa mahery aty anatinay ka tena nova anay tokoa, ahatonga anay tokoa ho vavolombelonao. Fa ilay tokoa izay tompo maneho ny fahavonona anay, ankatoy ny teninao ka hitondra ny tenin'ny fanantenana any amin'ny toerana rehetra izay anorahanao anay manomboka eto tokantrano hatrany amin'ny farany tany. Ny fanahinao tomponao hitahiry ny teninao aty anatinay mba azahoanay tokoa ho mpiara-miasa aminao, ampahery izay rehetra mifanojo aminay, ka tsy arovan'ny rehetra tokoa fa sy ny fahasairana, na ny fanaintaina, na ny fahoriana, na ny tsy fisina ny tompon'ny teny farany, fa ianao Jesoa, ilay fanandresy ny fahafatesana, ilay fahavalo farany. Tompo tianay, ny angatanay indrindra aminao dia ny hamanginao ny isam-baravarana sisa tokantrano, ka hampiorenanao anay rehetra amin'ny finoana sy ny fahatokiana ny teninao, dia ilay teninao tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ny tompo tianay misaotra anao zahay, fa na dia mafy tokoa ary ny fitsiky ny valana retina Covid-19 dia misaotra anao zahay fa efa manomboka maro ny olona amin'izao vanim-potoana izao, nefa mahazo fanasitrana, efa mahazo fitsaboana, efa mahazo toky. Fa mbola maro koa nefa tompo ny olona izay mbola tsy tonga saina, indraindray mbola mety manao tao foana any rehetrarehetra any, tsy manaraka ny fandaminana maro samihafa tompo. Ny fanahinao ny irinay mba hiasa amin'izy ireny, ampianatra azy tokoa mba hay mankatoy ny teninao, hay manaja ny mpiarabelona sy ny fandaminana rehetra ataon'ny mpitondra, ho fanehoana ny fanoavana anao sy fanomezam-boninahitra anao. Ny tompo tianay eo, niezaka rehetra izay mbola miandry anay ankehitriny, na ny atao tokantrano zany izay angatanay aminao tokoa, ny ampaherezanao ny isan-tokantrano tsirairay avy, ny ampaherezanao an'ny dada, ny ampaherezanao an'ny neny, ny ampaherezanao ny ankizy sy izay rehetra ao tokantrano tsirairay avy. Ampiorenanao anay tokoa amin'ny finoana, amin'ny fifankatiavana, amin'ny fanomanana indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao, ka tena mba ho vava iray tokoa ny mpianakavy, ho saina iray hianakalazanao i Andriamanitra ray ny Jesoa Kristy tomponay. Fa mivavaka indrindra ihany koa izay Jesoa ny mpiarabelona, maro ny ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fisiana tena mahatsiaro mangirifiry tokoa amin'izao zava-mitranga manerana amin'izao tontolo izao. Tompo, ianao ilay sakaizan'ny rehetra, akaiky ny mpitondra teny, akaiky ny mpiamboty, akaiky ny marary. Tompo, mba vangio izy ireny tsirairay avy, omeo fahasalamana, omeo fahasitranana, omeo ny sahaza ho azy, mba azahoany manome voninahitra anao indrindra, omeo toky, fa tsy mba mamelo kamboty ianao tompo, feo aninanay mandraka rivo, sy eo aninanay mandrakizay. Fa afaka manokan'izay Jesoa ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny aretina na aretina toy ny inona izany, ianao no hiasa mahery tompo, fa raha mety ianao hanome azy ireny fahasalamana sy hery, tsy ny ara-nofo ihany, fa indrindra ny ara-tsaina sy ny ara-panahy. Fatan'izao koa tompo ny ankohonan'izy ireny, izay rehetra mikarakara azy na ny akaiky na ny lavitra, mba hatsiarovan'izy ireny mandrakariva fa ianao ilay tompony ny teny farany Jesoa, dia miandany amin'izy ireny. Ary eno ny finoana, ataovy matanjaka ny fanantenana ao anatiny, ataovy be ny fitiavana ao anatiny, azahoany mikarakara sy mitsabo ireny mpanomponao ireny. Ny tompo tianay, ambiny miezaka rehetra atao manerana amin'izao tontolo izao, indrindra fa eto amin'ity firenena ity, amin'ny fitsabony ireny valana retina maro samihafa ireny, indrindra fa ny fahantrana. Tompo Andriamanitra, ianao momba ny mpitondra, momba ny manam-pahaizana, momba ny mpitsabo, momba ny mpitandro ny filaminana, momba izay rehetra manana andraikitra na amin'ny vantana na ankolaka amin'ny fanahenana izao firenena izao. Indrindra tompo momba ny mpitoro ny filazantsara rehetra tokoa ianao, mba tonga ny rehetra tokoa mpiara-miasa aminao tompo hitarika ny vahoakanao, tena hiverina aminao, hay andiny tena sy hibebaka indrindra eo anatrehan'ny antsonao sy zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny tompo tianay, maro no mangay ahy any rehetrarehetra any amin'ny fanahinany amin'ny ampitso. Tompo ianao ilay tompo ny teny farany, mametrahany ny fiainan'izy ireo, eny ny fiainanay rehetra, ka mety tsy voatony ny vavanay ary ny etaetanay, ary na dia voatononay aza tompo resy lahatra izay.
fa ianao ny manana ny mahasoa sy ny mahatsara anay, aoka ny sitraponao tompony tanterahana eo amin'ny fiainana. Fa vonona izahay hanao ny sitraponao ka mba ho vavolobe ny fitsanganao tamin'ny maty Jesosy ao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, fa any amin'izay rehetra andrahanao anay. Dia tiana tompony hampiombony izao vavaka izao amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, masinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety atany takiny ny an-danitra. Eo anay ny anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay takina melàna izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika riavako ny Tompoandriamanitra ny amin'ny teniny sy ny nahazahoantsika ny taloha tamin'ny alalan'ny vavaka. Dia riavana ankehitriny asehontsika tokoa fa olona voavela elokitsika, ary vonona iova tsy hitondra ny teny fanantenana. Dia iombonantsika riavana ny fanekem-pinoana nikianina, dia ny fanekem-pinoana laharana faharoa dia rahantsika manonona amin'ny anaran'ny Tompo izany. Manao hoe isika minan'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary ny Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka natokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariny izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny malividitsiny, dia tonga olona izy. Mbola teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônto Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanakavanan'Andriamanitra iray, avy any neveny iray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vaovao mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manera amin'izao tontolo izao. Isika manaitra ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Riavako malalo amin'ny Tompo, mialohan'ny hamarana antsika izao fiaraha-mivavaka izao, dia zavatra sarobidy tokoa amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny amin'ny fanehoany amin'ny elokita maso ny finoana. Fanehoany amin'ny elokita maso ny fisaorany an'Andriamanitra. Kehitriny moa tsy dia afaka maka ny mpiangonana, fa any amin'ny isa-tokantrano, koa ny tsirairay avy ny mahalala izay tokony atolony ny Tompo, na ho ataontsika rakitra ao anaty valopy izany, na amin'izay fomba hafa ahafahantsika manao azy, ka ahafahantsika manolotra ny Tompo anivon'ny fiangonana amin'ny fotoana izay mahamety azy. Fa ny zava-dehibe riavako dia izao, izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Koa ny fanahin'ny Tompo ny hitarika antsika rehetra, ahatsiarovantsika mandraka rehefa mahasambatra kokoa ny manome no ny mandray. Dia riavako ny hira faha 50 ny rahantsika mihira, ao anatin'izany manatanterahantsika ny rakitra any amin'ny isa-tokantrano.
Isaorantsika ny avako ny tompon'Andriamanitra fa na dia atao hoe ao anatin'ny fahasahiranana ary tsika misy tokantrano any. Dia tsaroantsika fa zava-dehibe tokoa izany hoe fanolorana ho an'Andriamanitra sy ny asan'izany. Koa dia tsika hiara hivavaka ry havana, hanolotra izao fanatitra izao ho an'Andriamanitra. Ary tsy ny fanatitra ny natoditsika an'Andriamanitra, fa ny tenantsika mihitsy mba ho vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo. Dia hivavaka isika. Ry Jesoa Kristy Tomponay eo, misaotra anao indrindra noho ny faminram-ponao. Misaotra noho ny amin'ny sorona izay vitanao teo ambony hazo fijaliana. Misaotra koa tompoko fa mbola miantso any Manjakariva ianao, eo amin'ny mpifaliana, eo amin'ny mpandresena aminao. Koa indreto izay sy ny ankonanay Jesoa, manolo tena mba hanompo sy amin'ny voninahitra anao, hitondra ny teny fanantenana any amin'ny toerany sy ny sehatra rehetra andranao anay. Ary tsy ny tenanay ihany Tompo natolotra eo anao, fa ny fotoana izay nomenao anay, ny fahasalamanay, izay mety tsy fahatanteranay, fa indrindra Tompo, ny vola izay nomenao anay, dia atolotra mba hampandrosoana ny asanao, indrindra eo anivon'ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesoa, eloran'ny mpitahiana sy fahasoavana no hanomana izany vavaka izany. Amen. Isaorantsika lehibe ry avako ny Tompo Andriamanitra tamin'ny nanomezana antsika an'izao fotoana izao. Nahafahantsika niara-nimbombavaka, nahafahan'ny Tompo Jesoa nampahery anao tany amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any, nankasitraka anao tamin'ny faharetana, tamin'ny fiaraha-mivavaka. Ny zava-dehibe ry avako dia ny fahatsiarovanao mandrakariva ny tenin'i Jesoa hoe raha misy vorona telo mivory amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Tao tokantranonao tokoa ny Tompo, miaraka aminao Jesoa, ary miaraka amintsika rehetra izy. Ary ny voninahitra ny dia ho azy samy rery. Amaran'izao fiaraha-mivavaka izao isika ry avako, ny hera faha-efatra amby roapolo ka ny andinin'ny faharoa ao amin'ny fiarahana fanampiny ny rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary anehoantsika ny fahavononantsika ho vavolombelon'ny fitsanganana. Dia ary avana ataontsika izany izany. Anisan'ny marika ahafantarana ry havana fa miara-dalina amintsika mandrakariva ny Tompo, endrenesantsika sy azahoantsika ny tsodrano izay atolony. Ho raiso anao any amin'ny isa-tokantrano ny ary havako, ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika, manao hoe hitahanao ane ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny Tompo ka hamindra fo aminao, anaratra ny tavany aminao ane ny Tompo ka hanome anao ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina